Taorin'ny fionana teo amin'ny ekipan'ny AS Adema avy eto Analamanga sy ny AS Jetmada tetsy amin'ny kianja Mahamasina ny sabotsy tolakandro teo dia anisy ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny mpanazatra sy ny kapitenyreto ekipa roa ireto samy natsapa mono rotota fa mbola mijanona ho lesokatrany ny famonom-baolina ho an'ny fifaninanana eto Madagasikara. Sala telo 3 points Jetmada. Et raha ohatra 7 points aloha ny adversaire, le 4 points reza mandresy mba 7 sy 3 mbola ao anaty kazakazaka Jetmada tsy dia atao makivy le sahala intelo. Ny antony mahatonga an'izao zavatra zao maro loatra ny mpilalao anay raha nandinika angamba ny mpakafy baolina tsitra miova foana ny attaquant Jetmada satria tsy tafapetraka le ekipa type am'le maratra nisy attaquant clé zao itsito tena clé anay tanany tena mivonto be fa miaritra fotsiny izy nanao an'izy dia tsy nahavita an'le lalao tokony nataony zany Jetmada teo amin'le famonom-baolina mitady zavatra hafa na zatsy ny tena koa tsy mahavita le nanolo azy fa efa hafa ihany le hoe misy antsito le ekipa satria tsito hery lehibe an'le ekipa ka amin'ny herintsika ny Jetmada io ngamba miandry fahasotsana mpilalao satria hery attaquant anay tsara naratra marary itsito ino marary le Rodin zao ny zahana ho tafiditra teo fa ela loatra koa Rodin zany tsy nanao match capital dia somary ny ambakavaky izy nefa zay nanantena fa havita zavatra Rodin dia lasa foary le famonom-baolina na nanao ny tena hoe vita ny ary dody tamin'le fidirana faraparany iny dia tsy tonga résultat le izy. Ny voatazona indray tokoa moa zay tena miteto amin'ny kianjanay amin'ny zaridainanay no atao hoe zaridainanay eto Mahamasina satria ny Adema zany ny Analamanga dia iny moa zany ny vokatra zay niseho ary satria samy manao ny ezaka ny tsirairay ny ekipa tonta ary samy manana ny azy raha mahita maniady sahala dia ny ezaka manaraka ny match zay manaraka ny atao ezaka be dia be amin'ny resaka hoe ao amin'ny finition zany tena hitako problème be aminay le fampidiram-bola dia iny zany lesaka be dia be me ampihana kokoa amin'ny match zay andrasany amin'ny manaraka. Ny hoe sakana aminona tsy aminona aloha samy manana ny stratégiany teo zay tena le entraînement nay tena ny azahanay fa nisy le occasion fa le conviction an'le mpilalao devant le 4 rehefa manary baolina le gardien ny adversaire na misy baolina tokony ho assurena tsara tsy tena atao anatin'le heriteritre le mpilalao fa le mpilalao mamoaka an'le entraînement izy dia miseho le occasion fa le fahaizana manararoatra an'izay no hitako nitavozavoza kely taminay. Anahoana ny toy amin'ny fifaninanana? Ny fifaninanana maty safidy vao afaka miteny hoe izy ny champion na izy ny champion ny 4 points teo aloha na misy mbola mandresy ary 7 points zay zao 5 points mbola 2 points nelanelana afaka maka victoire ray dia resindreo mandeha anankiray dia mihoatra fa amin'ny andro farany mihitsy vao fantatra hoe iza no champion fa araka mamaty zay hoe miova isaky ny journée hoe iza indray no mitarika fa ho an'ny Adema manokana aloha zay mbola manana heritreritra ary mbola manana fanantenana hoe hamonjy an'le titre satria fantatra ny lesaka ho an'ny mpilalao aminay amin'ny mahatanora azy dia le famonom-baolina tsy mety tena ho masaka tsara fa ny ankoatr'izay fa hitako tena mirindra. Ohatra ny baolina zay natrehanay teo mafy le lalao satria na contact na rythme ka hatramin'ny farany le baolina dia teo amin'ny Jetmada somary reraka satria somary nisy mpilalao tsy dia amin'ny forme dia mifanomanana ny kopy Jetmada sy fosy efa fakalala fa tsy maintsy ho avy andresan'ny fosy zay anampy ny herintsika sy mbola anananay.